Iray volana ny teny malagasy, irosorana ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny fitantana andrara-panjakana. Fanendrena se fokotany, tokony hisy fankakevitra atao amin'ny fokon'olona mialoha ny fanendrena. Fiaram-pirenena sy fifanarana amin'ny any ivelany, ny fikonan-doam-pirenena no tokony hanapaka izany. Manatra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS, manasanao ampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao mahakasika ny akon'ny fanamariana ny ansaramanitra na ny fahaenina amby roapolo ny volana Jiona no isataratsika ny fampahalalam-baovao. Olona 5 no namoy ny ainy ho an'ny teto Antananarivo sy ny manodidina nandritra ny ansaramanitra raha nitatitra avy amin'ny mpitandro filaminana sy ny teo anivony Hasiera. Na dia niana aza anisan'ny olona niditra hôpitaly sy nandritra ny ansaramanitra farany teo dia hita fa ilaina ny fanamafisana ny fisorohana ho an'ny lozam-pifamoivoizana indrindra ny ady amin'ny fitondrana fiara miaraka amin'ny alcool ary ny fanamafisana trano ny fiarovana ny filaminam-bahoaka mandritra ny fety toy ireny hoy ny fanazavana. Fanadidiny Narcisse Karazafy Sarsindratsary ny Mathieu Prince. Nahitana fiainandra hoarina ny tamin'ny taon-dasa anisan'ireo niditra hôpitaly nandritra ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena sy ny asaramanitra ny farany herinandro teo araka ny tatitra avy eo anivony Hasiera. Olona miisa 730 no voaray teny amin'ny hôpitaly vokatry ny loza mpifamoivozana, loza nateraky ny asa, loza tao an-trano ary loza teny an-dalambe. Raha 770 kosa izany tamin'ny taona 2024. Olona 4 no niditra hôpitaly vokatry ny fimamona tafahoatra. Olona 4 hafa, karola sy rovavy no nikasamoan-tena. Olona 2 hafa namoy ny ainy, kalelahy ny iray ary vehivavy ny iray. Mandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena dia miisa 730 ny consultation raha toa ka 730 no tsy maintsy nahiditra hôpitaly tamin'izy ireo. Ny 25 Jona dia ny accident de la circulation tena betsaka satria miisa 20 izany. Ny 26 Juin ihany dia ny accident de la circulation betsaka satria 430 izany. Raha oharina tamin'ny taon-dasa ny atotanisa ny consultation voaray tato amin'ny réanimation médicale nandritra ny 9 Jona dia niakatra izany raha toa ka folo tamin'ny 524 ary 20 kosa tamin'ity taona. Amin'ny urgence kosa dia niena ny consultation raha toa ka 770 tamin'ny 25 sy 26 Juin 2025 dia 730 izany tamin'ity 2026 ity. Ankoatra izay nisy vakitrano 4, alatra moto ray, sintomahery ray, fikasana angalatra 2, faty 2 hita ary aitrano ray kosa tamin'ny farany herinandro ny asaramanitra iny. Miisa 20 ireo trangana lozam-pifamoivozana voarakitra ka 410 na aratrana olona 910 ary ny lozam-pifamoivozana 3 namoizana ain'olona 3 ary ny iray naratra. Marina fa 7 tamin'ireo lozam-pifamoivozandreo no vokatry ny amamona nandritra ny fitondrana fiara ary no nisy fitsoahana tamin'ny loza na délit de fuite. Eo amin'ny lafin'ny filaminam-bahoaka, olona 120 no nosamborin'ny polisy-pirenena no ny fandikan-dalàna samihafa nandritra ny fankalazana ny fety-pirenena. Vaovao mahakasika ny loza an-dranomasina izay nitranga tany amin'ny tapany antsinana ny Nosiny kosa dia hita nandritra ny asa fikarohana izay nataon'ny APMF sy ireo sambo hafa miara-miasa tamin'ireo olona tao anatin'ny sambo LTC Caroline mitondra ny laharana TM 930 izay rendrika teo anelanelan'ny Andevoranto sy Vatomandry. Avitra avokoa ireo olona 20 tao anatin'ilay sambo izay nahitana ireo ekipazy 12 ary ireo mpandeha 9. Raha ny fantatra tokony tamin'ny 10 ora maraina no niaingan'ity sambo ity atao amin'ny Saranantsampony Tomasina nitondra olona 12 sy etam-barotra milanja 450 taonina ary fiarabe iray. Niala tao Tomasina ny alahady maraina tamin'ny 10 ora ity sambo ity nikasa ho an'ny Tolagnaro kanefa izao tratry ny lozan-dranomasina izao. Tamin'ny 3 ora maraina andro any no hitany Antsasa 4 sambo nampiasain'ny APMF teny afovoan-drano ny tantsambo iray ary tamin'ny 2 ora sy sasany tolakandro kosa no hita ireo olona 17 ambiny.
teboka telo gavana no nivohitra nandritra ny dia ny filohan'ny fanavozana atao amin'ny renivohitry ny faritra Menabe nandritra ny farany herinandro teo tao anatin'ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana izany ankoatran'ny fanentanana amin'ny fanajana ny tontolo iainana sy ny zavaboary nisongadina manokana ihany koa ny famalina ireo fangatahany mponina toy ny olan'ny herinaratra ny fanamboaran-dalana ihany koa fantatra ihany koa nandritra izany fa iverina iodina ny orinasa Siranala ary efa nahitana mpandraharaha vahiny vonina hiasa anao ny tetikasa mahatratra $70 ny fampiasam-bola amin'ny dingana voalohany amin'izany raha ny fanazavana tato-baovao ny Ando Miaratina sary sindatsary ny mbola avatsara. Efa mandeha amin'izao fotoana izao ny fanamboarana ireo teboka ratsy na poinoara amin'ny lalam-pirenena fa 430 miazo any Morondava ary eo andalam-pahavitana tanteraka ny lalam-pirenena fa 4 sy fa 7 ho ny filohan'ny fanavaozana tao Morondava. Tsy voafetra ny fotoana tanterana ny asa saingy tsy maintsy vitsy zany ho ny kolonely Mikael Randrianirina. Nanamafy ny tenany nanolona ny fangatahany mponina atao an-toerana ny amin'ny fanamboarana ny lalana Morondava Belo sy Morondava Manja mba tsy ho zatra mangataka fotsiny fa hamorona tota-taratasy ary anatitra izany any ny tompona andraikitra. Entina ny amin'ny ministera mpiaraka izany momba io fangatahana io. Mandeha io famboatsinala zahay zao RN7, RN4 famakifakely sisa dia vita hatramadringana. RN2 kely sisa, RN6, RN7, RN34 fa manao zahay fa sosy tsy ampy dia mandeha tsikelikely tsika mandeha tsikelikely fa io tsy maintsy ataonay io. Anisan'ireo olona fototra sedra ny mponina Morondava ny fata-panjiro olana ara-teknika no mahatonga izany ho ny fanazavana fa tsy delesta azy. Malonjany ny lazana dia efa milina mpamokatra herinaratra 500 kWh amahana io olana io ny fitondram-panjakana. Raha ny zava-misy orinasa tsy miankina no mitantana herinaratra ao Morondava. Tranga izay no mafisiny nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena fa raha mbola miankina amin'ny vahiny isika dia tsy alo tena mihitsy. Problemantsika jirama moa firenena ty fampotehina mataona namena privé aby jirama io menareo eto isanarany teo mea NEA zany zay a ny andraikitra jirama aminareo eto privé zany ny famokarana dia zay vokariny zany no raisinareo jirama dia raha trano izy dia tsy afaka miolana nareo. Zao izy le chef de groupement ao anatin'ny fotoana foy aho mandefa groupe aminao aty 500 kWh antsasany faingo efatra dia tsy ho vitany hoe sa tsy vitany zay a. Ankoatra io, everina iodina ny orinasa Siranala na ny sucrerie industrielle d'Analaiva ao Morondava faritra Menabe izay uzina-mpanodina sy mpamokatra siramamy. Fantatra fa hisy mpandraharaha vahiny vonona ny amin'izany ho ny fanamafisany ary mahatratra $70 ny fampiasam-bola amin'ny dingana voalohany tetikasa izay hatra 720 hatramin'ny 420 volana. Fanahitanay mpamatsy vola izy io investisseur vahiny hiasa mikasika azy io afaka telo herinandro hidiny eto zareo dia hanantona any Andriamatoa lehibe ny faritra sy ny be ny tanàna izay misy an'io Siranala io sy ny solombavambahoaka hijery hanao étude technique ny zavatra misy ao amin'ny toeran'io ao tsy maintsy misy appel d'offre io atao fa misy maromaro izy te hanao an'io izy appel d'offre handeha ny investissement ao anatin'ny phase voalohany ataon'io entreprise zay hampanaovina an'io dia mahatratra $70 millions hanokafana any Siranala io mba hampihena ny tagna marobe ny tsanga tao tsy mananasa iny. Ny faharetan'ny première phase io eo amin'ny 20 volana ka hatramin'ny 420 volana.
Ny votry ireo nandritra ny dia ny filohan'ny fanavaozana tany Mosondava ny faran'ny herinandro teo nandritra ny fanamarian'ny andro maneran-tany ho an'ny tontolo iainana, ny andro maneran-tany ho an'ny karazan-java-mananaina ary ny andro maneran-tany iadina amin'ny fiangazana na ny aitany nitondra ny loha hevitra hoe aroviny tantsika tsy njovo ny zava-boary mandraisandraikitra ho an'ny toetrandro amin'ny alalan'ireo vahaolana lovanjavy eny fotony. Nandritra izany ihany koa no nanoloran'ireo didim-panjakana misa efatra manambara ny fisian'ny valan-javaboary efatra vaovao araka ny tapaka teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra tafiditra amin'izany izy Sakara, Tsinjoarivo, Ambalaomby, Bombetoka ary Ankafobe. Teo ihany koa ny fanolorana ny santa-javaboary na ny réserve biosphère misa roa ho an'ny faritra rovana roa. Natolotra ny fanjakana tamin'ny alalan'ny taratasim-bola ihany koa ny tamberin'ny carbone misa efatra ho anna komina 720 mpitantana zavaboary 10 lehibe ny faritra enina ary vondron'olona ifotony voakasiky ny fitantanana ala. Tontolon'ny politika tsy andraikitry ny fitondrana mijoro amin'izao fotoana mihitsy ny manao fifanarahana maharitra na misafidy firenena iarahany Madagasikara miasa satria fitondrana tsy voafidim-bahoaka izy ireo hoy ny mpanaraka raharam-pirenena Dany Rakotson. Firenena mbola andalo fifidianana ny Madagasikara ka izay mpitondra manaraka ho avy eo no tokony anatanteraka izany miainga avy amin'ny fehi-kevitry ny fokoan'androm-pirenena. Tsy tokony andray fanapahan-kevitra ankoatran'ny fampandehanan-draharaha ny mpitondra fanavaozana ho hiatrany ny fanamafisany ity mpanaraka raharam-pirenena ity. Rindra tsara ny aro-tanjona no hitaterana izay vaovao izay. Mety aharitra am-polo taonany ireo fifanarahana iraisam-pirenena, indrindra ireo misy fiantraikany amin'ny toe-karena, ny fiarovana na ny politika ivelany. Arak'izany, tsy ny mpitondra nanao soni izany fifanarahana izany no voakasika, fa voafatotra ireo fitondrana ifandimby ny firenena iray manontolo. Raha mpitondra vaovao no tonga eo amin'ny fitondrana aorian'ny fifidianana ka manana fomba fijery hafa momba ny politika ivelany dia mety aniry andinika na anitsy ireo fifanarahana natao teo aloha. Mety hiteraka olana ara-diplomatika amin'ireo mpiara-miombonantoka nefa izany ary isy fiantraikany amin'ny fahatokisany ireo mpampiasa vola sy ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena. Tokony hainga amin'ny fanapahan-kevitry ny fikoanandom-pirenena ny fanapahan-kevitra raisin'izao fitondrana izao satria fitondrana tsy voafidim-bahoaka hoy ny mpanaraka raharam-pirenena Rakotson Dany. Ahoana moa tonga dia ahafahan'ny fidonam-panjakana hoe zay araka iasan'ny Rosiana olona tsy voafidy ianao, tsy mety zany. Satria ny zavatra miseho ny taranako ray manontolo ny conditionné anao. Tokony avy amina concertation nationale hoe zao ny politique diplomatique atsika amin'izay fotoan'izay manana amin'ny maha izy azy Madagasikara, manana amin'ny maha izy azy tsika. Mazava zay hoe zao ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra amin'ny resaka fiarah-miasa amin'ny anivelany. Satria rehefa tsy mazava zay hoe rehefa on sait pas ce qu'on veut hoe rehefa tsy fantatritsika ny zavatra tadiavintsika dia ny mpanao politika ao tompoko niza tafiditra eo na lany araka dalàna araka ny filaza rio dia tadidio tsara fa afaka fito taona tsika menakafy dia iverina eny an-dalambe. Ary zay no mission napetraka amin'ny fitondrana fanavaozana hoe avaozy fa be dia be zavatra tokony avaozinao. Ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao hoe raha malala fa nandray izy manapaka zavatra tsy tokony ho tapahana amin'ny fanatsarana amin'ny fiainam-bahoaka. Izy mieritreritra hoe mety aza mandainga niza ny eritreritra hoe mety daholo ny fitondram-panjakana fanesa rehetrarehetra teo nanomboka tany amin'ny 770 nazahoana fanaovana fa tsy mety amin'ilay maha-malagasy ny malagasy le satria nahoana tsy ny fampiresahana, tsy nametra concertation nationale tsika. Izy ny eritreriny hoe zao mampety anazy na ny mpitondra fanjakana mba anisany nahay tao na professeur atao na amiral atao na opérateur atao firenentsika mbola isan'ny firenena faran'izay manitra foana. Dikan'izay zany ny fitondrana amin'izao fotoan'izao tokony andinika tsara fa ianao mieritreritra ny conseil anao mieritreritra hoe mety fa tsy mety io tompoko. Misy concertation tokony apetraka ao ary mila andanina fotoana io, mila andanina volo io. Fa aza tonga dia manapanapa-kevitra satria mahafinaritra ny manapa-kevitra honao fahefany fa ny impactany io angany amin'ilay taranaky. Mazava ny fifanarahana sy ireo antony tolomana ny volana septambra 2024 hoy ny fanamariana, eo ny fanovandrafitra sy ny fanavaozana ny fitantanan-draharaha-mpanjakana. Midika izany fa ny fampandehanan-draharaha no anjara andraikitry ny gouvernemanta ary firosona any amin'ny fikoanandom-pirenena no andraikitry ny fanjakana foibe fa tsy fifanarahana maharitra na famaritana sady ny politika maro lafy ho an'ny Madagasikara sy ny Malagasy ho hiatrany ity mpanaraka raharam-pirenena ity. Ny fampiresantsika teny am-kianja dia ny ametraka an'izany atao hoe fanavaozana, nametraka an'izany amin'ny alalan'ny concertation nationale mba tsy hisiny ny atao hoe crise cyclique intsony. Tsy ny fanamarina raha ohatra izy ka fitondram-panjakana amin'izao fotoana tonga dia niezaky nandamina zay hoe inona marina moa ny rafitra mety amintsika eto, inona marina moa ny politika mety amintsika eto mba
izy ahita malagasy ao anatin'ny 5 taona aloha fifidanana tena hoe tsy mba kely sisa mety tsy vitan-kevitra maolombelona moa tsy maintsy misy foana tsy vitan-kevitra inona sisa ao anatin'ny 5 taona malagasy ohatrany ahoana ny tokony hitantsika eto ao anatina 10 taona malagasy ohatrany ahoana ny tokony hitantsika ao anatina 30 taona tsy voatery ho fisian'ny fiaraha-miasa amin'ny firenena iray no olana ara-politika fa ny fomba ny fotoana ary ny dingana nanaovana izany arakaraky ny mahamangarahara sy ny fanekeny androm-panjakana ary ny fiarahamonina azy no ahafan'ireo fifanarahana maharitra mijoro sy ekeny fitondrana mifandimby ka iantohana ny fitohizan'ny politika mpanjakana sy ny fiarovana ny tombotsoa-pirenena ho iatrany ny fanazavana fikoanandoha aloha vao fanapahan-kevitra goavana sy fifanarahana maharitra satria any malagasy Madagasikara fa tsy any mpitondra irery hoy ny fanamafisana. Tontolon'ny angovo kosa ilaina ny fanohizana ny fanarenana lalina ny orinasa JIRAMA anisan'izany ny famoahana ampahibe maso ny valin'ny fitsiriana na ny audit sy ny fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ho an'ity orinasa ity hoy ny filohan'ny antokotrikafo tamin'ity androany ity na dia teza ny fiainan'ny fahatapanjiro tato anatin'ny volana vitsivitsy dia mbola mitoetra ny fanontaniana momba ny paikady maharitra amerenana amin'ny laon'ny orinasa mpanjakana JIRAMA izay misana ny herinarasy rano ho iatrany ny faneho-kevitra nanome lalana ampiasan'ny solika mavesatra avy any Tsimororo ny fitondram-panjakana saingy mahagaga ny mbola tsy irosona amin'izany ho an'ity orinasa ity ho iatrany ny faneho-kevitry ny teo anivony antoko otrikafo ny antsipriana izay eo amin'ny rindran-tsarany ny aro-tanjona. Fanamby napetraky ny fitondrana fanavozana taorian'ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy teto ny famahana ny olan-jiro sy ny rano misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny famahana ny olana raha ny zavatra tsapa hoy ny filohan'ny antokotrikafo iaraha mahita fa miaina ny fahatapahan-jiro na dia tsy foana tanteraka aza hoy ny fanazavana na eo aza nefa ny ezaka dia mila amafisina ny firosona lalindalina kokoa amin'ny fanarenana ity orinasa mpanjakana ity tokony avoaka mazava ho hitany rehetra kosa nefa ny vokatry ny fitsiriana na ny audit natao mahakasika ny JIRAMA. PDB fa tsy enregistré rery ihany reo lay fournisseur ny orinasa JIRAMA amin'reto lay karana izay efa lazaintsika fa malagasy reto indray moa zany ao anatin'ilay izy PDB le izy satria io nge tsy ny fraise ihany fa veritsika hoe PDB amin'ireo le fournisseur reo hoe mamatsy angovo ny orinasa JIRAMA milaza izy hoe amokatra ohatra 30 na 40 mégawatt ny sasany tsy mamokatra fa 5 mégawatt tsy mamokatra fa 10 mégawatt izay mbola ny teknisianina ny JIRAMA ihany mampiodina an'ilay orinasa mikojakoja azy nefa ny privé ilay izy nefa ny contrat tsy maintsy alohan'ny orinasa JIRAMA rehefa 40 mégawatt ny fanarana tsy maintsy aloha le 40 mégawatt na 10 mégawatt ary no vokarin'ilay orinasa zany PDB izany eo anivon'io orinasa JIRAMA io izany mahita tombony amin'izany dia izay fahalovan'izay izay le corruption zay zay no mila jerena aingana sy jerena vahaolana ao anatin'ny orinasa JIRAMA io fa rehefa mahasatsika manao an'izany va io olana io fa tsy orinasa ray sy roa ny fototry ny olan'ny orinasa JIRAMA efa isorana le fanapahan-kevitra mahakasika ny enregistré sozy hoe alefaso lavidavitra fa PDB reo lay orinasan'ny teratany vahiny reo izay manao fifanarahana mahabankirofotra ny orinasa JIRAMA io dia tokony andraisana fepetra bebe kokoa. Manome malalaka ny fampiasana ny solika mavesatra any Tsimororo ho an'ny JIRAMA ny fanjakana ho ihany ny fanazavana atreto anefa tsy miroso amin'izany ny orinasa ka eo no mahagaga hoy ny fanamafisana. Ny filohan'ny fanavozana nge amin'izao fotoana izao hoe fanamela lalana ny ampandehanana no ilorta ny Tsimororo izay afaka mama ihany koa amin'ny ampahany betsaka ny olan'ny orinasa JIRAMA sy ny resaka angovo amin'ny akabiany eto amin'ny firenena fa maninona le izy no tsy miroso nefa efa ilay filohan'ny fanavozana nanome baiko ny anatanterahana an'io inona ny sakana io zay ze sakana rehetrarehetra ao anatin'le izy dia tokony andraisana fanapahan-kevitra fa lasa manimba endrika ny fitondrana le izy ary lasa vao mainka mamono ihany koa ilay malagasy mpiray tanindrazana zay nanantena vahaolana amin'ny fitondrana fanavozana. Fa tsy efa karazana dingana ve ny fanapahana ny fiaraha-miasa tamin'ny enregistré ya izany ange dingana efa io tsy enregistré rery ihany PDB. Ilain'ny JIRAMA ny fampitomboana ny teti-bolany saingy mila amafisina ny fanaraha-maso ny kolikoly ao anatin'ity orinasa mpanjakana ity satria io no tena fototry ny olana ho zava-poana ny ezaka ataon'ny mpitondra raha toka mbola mitohy ny fanjakan'ireo fifanarahana tsy ara-dalàna ataon'ireo mpandraraha sasany ao amin'ity orinasa ity raha ny fanamafisana atrandy.
vao makasika ny eny anivo ny fokotany kosa indray tsy mahagaga ny savorivory eny anivo ny fokotany noho ny fanendrena se fokotany amin'izao fotoana izao. Hoy ny antoko zagasy tamin'ity androany ity tokony isy ny fakan-kevitra natao tamin'ireo fokon'olona raha tena tsy maintsy nirosony ny fanjakana ny fanendrena ireo se fokotany. Hoy hatrany ny antoko zagasy. Betsaka ny zavatra tsapa nandritra ny fidinana ifotony izay natao teny anivon'ny fokotany momba ny vinam-piarahamonina tokony isy eny ifotony. Hoy hatrany ny fanazavana. Rindra tsara ny niara-tanjona hatrany no hitaterana izay vaovao izay. Mazava ny fanapahan-kevitry ny FFKM fa miainga avy eny ifotony ny fakan-kevitra ho an'ny fikonan-doam-pirenena, izany hoe eny anivon'ny fokotany. Tokony mandritra io fotoana anatanterana ny fikonan-do eny ifotony ataon'ny FFKM io no isafidianany fokon'olona izay tondra ny fokotany fa tsy tendrena mialohan'ny fotoana. Hoy ny antoko zagasy. Betsaka amin'ireo fikambanana sy antoko politika izay milaza azy ompitolona nomena fahefana amin'ny fanendrena mantsy no tsy mahafantatra no sady tsy manana fototra ao amin'ny fokotany akory any ka miteraka olana ny fanendrena se fokotany. Hoy ihany ny antoko. Io moa zavatra mifanarahana izy misy entité sy antoko politika manendra an'ireny se fokotany reny. Hita taratra koa zany izy hoe misy zany le misoratena ho antoko koa sy tena hoe mpisehatra politika fa rehefa tena omena sehatra izy ka na fokotany ary zany tsy hitan'olona ho apetraka. Misy zavatra mitranga mihitsy iantson'olona anay zay zahay tsy ao anatina nendra an'ireny se fokotany reny ary tsy nanolotra an'ireny ary tsy nikonsultena tamin'ireny raha ny zagasy manokana no resantsika. Fa de tena hoe misy olona efa naloa ny fitondrana teo aloha de mbola naverina ho se fokotany. Porofo zany fa misy milaza zo entité tamin'ireny tolona reny manana olona fa rehefa tena nomena sehatra izy hametraka olona ho atao voase fokotany fotsiny. Zay baziny atao antoko politika de efa tsy manan'olo atolotra izy fa le olon'le teo aloha ihany no asosoka eo. Ka any le izy miteraka korontana na olona tsy crédible ao amin'ilay fokotany. Zany hoe reto le entité milaza manolotra n'ilay se fokotany reto zany tsy mahalala akory le fiainan'le fokotany ao na tsy manana bazy akory ao amin'le fokotany ao fa de hoe zay miresadresaka amin'ny any zany de tendrena ao anatin'le izy. Tsy fanavaozana zany zavatra zany. Fa ny tokony izy de hoe raha andetsika ao anatin'ny concertation zay nitenen'ny FFKM hoe hidina any amin'ny fokotany de amin'iny fotoana iny ny tokony hanendreny hakana ny hevitry ny fokon'olona am'izay olona tokony atao lehibe ny fokotany aloha mandra-pahatonga ny famoahana azy ao anaty concertation fidiny de mirotra ny fifidiana. Zany hoe tokony fokon'olona manolotra de amin'ny concertation atolotra ny ministre ny atany zany na ny préfet ho tendreny zay olona mivoaka avy any amin'izay ataontsika hoe concertation ny fokon'olona zany. Tsy tokony ho amin'ny andro fiasana no anaovana ny fakan-kevitra eny ifotony. Hoy hatrany ny fanazavana. Tsy tokony ho adinoina hoy ny zagasy fa fototra ny fokon'olona ka tokony omena lanja ny heviny. Ao anatin'izay ihany koa tena tsindriko satria fototra ny fokon'olona sy ny fokotany. De tokony ho atao amin'ny andro tsy fiasana no anaovana zany concertation zany eny ifotony eny. Satria tena hitanay tamin'izay nidina lina amin'izany ny fokon'olona. Lina amin'ny rafim-piarahamonina tiano apetraka ao anatin'ny fokotany sy ny fokon'olona. De atsidika ny sady ataovy amin'ny andro tsy fiasana izy io. Raha ny tokony izy de hoe misy menomeno moa le alahady. Le alahady eny amin'izao efa misy mivavaka intelo anatin'ny alahady. Maraina indro de hariva indray mandeha. Zany hoe afaka atao tsara le izy hoe ny maraina mivavaka de ny hariva mba manao adidy ho an-tanindrazana. Ny andro fokon'olona de zay manahirana anazy izy tsy hiditra any anatiny zany hoe rafitra politika ohatran'io nitondrasana amin'ny firenena fa hoe rafim-piarahamonina manahoana no tokony tondrasana amin'ny fokotany misy azy. De ohatrany ahoana ny olona tokony hitantana an'izay fokotany zany. Aza manantena zavatra ny fotony zany tsika hoe iresaka hoe décentralisation état unitaire état tsy zany no resahan'olona ny fotony any fokotany any. Zay ny tenenako hoe raha ho atomboka any fokotany le izy de atomboy aloha ho hita taratra hoe io fa hita soritra ny fanovana. Fanavaozana zany hoe io fa le zavatra dadiavin'le fokon'olona nanomboana n'le concertation de ny fiaingan'le fanendrena n'ilay se fokotany miainga avy amin'ny fanolorany fokon'olona. Raha tena tsy maintsy manendry se fokotany fa tsy mahandry fikonan-do pokon'olona ny fitondram-panjakana dia tokony niroso tamin'ny fakan-kevitra teny ifotony. Ampilamina sy anatsara ny endrika ny fitondrana kokoa ny firosona amin'izany ary manala ny savorovoro ateraky ny fanendrena mandeha amin'izao. Hoy ny fanamafisana. Vao makasika ny tenin'ireny kosa amin'ny fiteny frantsay ny fikarakarana ny ankamaroany antota taratasy mpanjakana ohatra amin'izany ny didim-pitsarana ireo noty sy ny didim-panjakana isan-karazany sy ny maro hafa.
fanamby napetraka ny ampiasana ny teny malagasy amin'ny fikirakirana ny raharaham-panjakana maro ireo hetsika notanterahina niaraka tamin'ny ministera vitsivitsy nentina nanamariana ny iray volany teny malagasy izay nifarana tamin'ity androany ity. Narsiska tsy mijanona amin'ny fanentanana fotsiny intsony ny ezaka fampiroboroboana ny teny malagasy fa hitarina amin'ny sehatry ny asa-panjakana ao anatin'ny fametrahana ny lalan-tsaina notarian'ny filohan'ny fanavaozana manome lanja ny teny malagasy ho mariky ny maha-izy azy ny firenena dia isan'ny fanofanana ireo tompona ndraiky mpanjakana amin'ny fampiasana ny teny malagasy eo am-panatanterahana ny andraikiny ny zandarmaria amin'ny pirenena no hisantatra izany fiofanan'izany vokatry ny fiara-miasa ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina sy ny ministera délégué misana ny zandarmaria amin'ny pirenena no safidina ny zandary satria miparitaka manerana ny faritra sy ny toerana ambanivohitra ka afaka mitondra sy manaparitaka ny fampiasana ny teny malagasy manerana ny nosy. Isy ny fanofanana andreo tompona ndraiky mpanjakana mikasika n'izany fampiroboroboana ny teny malagasy eo anivon'ny asa-panjakana izany. Araka izany dia fiara-miasa teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina sy ny ministera miadidin'ny zandarmaria pirenena satria dia irzareo eto anivon'ny ministera délégué miadidin'ny zandarmaria pirenena no anombohana amin'ny fomba ofisialy izany tetikasa fanofanana andreo mpiasa-panjakana amin'ny resaka teny malagasy izay. Tetikasa roa lehibe moa araka ny hitantsika teo tao anatin'ny kabary no totosain'androany dia mikasika ny fanatotosana ny boky feno mpanoratana ny teny malagasy izay irakitra ny tsipelina ny fomba ihany koa fanoratana ny teny malagasy eo anivon'izany asa-panjakana izany hoe ny voambolana zany ny rakin-teny ao anatin'izany asa-panjakana izany. Anisan'ny tetikasa lehibe ho tanterahana ny fanoratana sy ny fanotana boky mirakitra ny voambolana ampiasaina eo amin'ny sehatry ny asa-panjakana mba hanamorana sy hampirindra ny fampiasana ny teny malagasy amin'ny fitantanan-draharam-panjakana noho ny mbola tsy fisian'ny fitovikevitra amin'ny fanoratana ny teny malagasy dia hiara-iasa amin'ireo mpampianatra sy mpikaroka eny anivon'ny universitén'ny ministera mba hametrahana fenitra iombonana sy hanatsarana ny fampiasana ny teny malagasy. Misy antony manokana tokoa satria raha antsika malala fa ireo eto anivon'ny gendarmerie pirenena no misehatra any fotony any ambanivohitra rehetra miparika manerana ny Madagasikara raha antsika malala fa ny ponina ny tantsaha rehetra any amin'izany ambanivohitra izany dia tsy mahafeny teny vahiny ka izany no antony voalohany indrindra ny safidiana ministera ny serasera sy kolotsaina ny gendarmerie pirenena anaovana an'izany fanofanana ny teny malagasy zany raha antsika malala ihany koa fa ny serasera dia ain-dehibe ho an'ny firindrana sy ny filaminana eto anivon'ny tany sy ny firenena ka raha mazava ny tiana olazaina tafita ny hafatra dia tenaina fa irindra ny filaminana ka izany anton'izany dia isany antony nanosika ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina nanapondrosa tamin'izao fiaraha-miasa niarana tamin'ny gendarmerie izao. Manana finiavana mpanjaka bebe kokoa ny teny malagasy eo amin'ny asa-panjakana ny fitondram-panjakana araka ny fanazavany talemsana ny fampiroboroboana ny teny malagasy eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina fantatra fa irosoana tsikelikely ny fampiasana ny teny malagasy eny anivon'ny fitsarana ho fanamafisana ny mahateny pirenena azy sy ampifanakakezana kokoa ny raharaham-panjakana amin'ny vahoaka malagasy. Pandrosona te anjakazaka efa mahazo vahana sy te ho tompon-daka isika tompo-teny veny tsy mba saro-piaro ka tsy olana anaty gasy sy vazana ho afangaro soa masaka ny vary ataovy ny kovera ao an-trano zay. Fa mbola mitoetra eto Madagasikara ny mpox ka tsy azo tsontsoniavina zazakely 20 andro teto Antananarivo sy zazakely iray tany Anosy no namohiny ainy vokatry ny ity aretina ity ny farany herinandro teo raha ny tatitra ny voaka. Tsy nisy ainana fohy kosa androany fa nahitana tranga voamarina 9 sy tranga ahina 9
ankoatra ny fanajana ireo fepetra fisorohana samihafa any an-tanana ny rehetra ny fanaovam-bakisiny efa lany tanteraka ny tahirim-bakisiny mpox eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanamariana saingy ho avy tsy ho ela ny fanampina raha ny fanazavana hatrany tato-baovao ny andro miaratina sary sy sindratsariny mbola avatsara. Mbola misy ary miparitaka ny ampox eto Madagasikara amin'izao fotoana izao tranga 40 vaovao marina ary 40 ayahina ho maly 20 jona. Tsy nisy namony ainy raha ity tatitra ny voakandroany ity saingy ny farany herinandro teo kosa no nafantarana fa zazakely vao 12 andro monja no namony ainy ny farany herinandro teo teto Antananarivo ary mbola zazakely ihany koa maty ny ampox tany amin'ny faritra Nosy. Atreto distrika 7 no efa voakasiky ny ampox ka ny eto Analamanga, Soneranivongo, Antala ary Antsohino no ahitana ireo tranga vaovao maly ireo. Misy olona roa namony ainy nitran'ny farany herinandro iny. Iray teto Antananarivo zazakely 12 andro izay tranga voamarina ary ny ray tany amin'ny faritra Anosy izay anisan'ny olona marefo. Ny zazakely koa lakimantatsika dia anisan'ny olona marefo. Ireo tranga voamarina 40 ireo moa zany dia bizinjara toy izao: 7 tany Soneranivongo, 5 Antala, 3 Analamanga ary ray Antsohi. Ny distrika efa voakasiky ny mpox moa dia 7 fa ny distrika tena misy andro trangana mpox amin'izao fotoana dia 30. Tsy fironana ny mpox fa tena misy hoy ny fanamafisana. Ny fiheveran'izany ho tsy misy no mitarika ny tsy fitandremana ka mampirongatra izany. Mila manamafy ny fepetra fisoroana araka izany ny rehetra. Efa lany tanteraka ny tahirim-bakisiny mpox eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanamariana saingy ho avy tsy ho ela ny fanampiny. Ny vaksiny moa araka ny fahitanareo teto foana dia nisy vaksiny teto Madagasikara fa lany daholo zao ny tahirin'ny vaksinitsika eto Madagasikara fa efa ho avy tsy ho ela angatantsika rehetra mba hanaraka ny fanambarana ofisialy teny fa tonga amin'ny vaksiny. Dia tsika koa antsika rehetra izay manana fampanena afaka miantso isika ny laharana 910 na 115 raha misy fanahintsika hoe marary aza misalasala miantso ireo laharan'ireo ihany koa ary afaka kotsika raha ohatra ka misy fanahina hoe salama manantona ny toeram-pitsaboana. Mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana, ny fanaovana firaisana nofo, ny pitodrora sy ny kohaka ny mpox. Misy ireo fiseho saingy itovizan'ny rehetra ny fisina tazo mialoha. Maro ireo efa voary nanamafy fa tsy misy afa-tsy ny fanantonana mpitsabo ihany no vahaolana raha misy tranga mampiayay. Ny fendohan'ny ama tazo aloha dia vadika reto tena dia misy atodi-darina be tato tonga dia tsy afaka mihitsy le izy efa vita-tsindrona 5 andro tany amin'ny dokotera tany dia misy zavatra mipotsy amin'izay teto amin'ny tarehako sy teto amin'ny tanako reto avy eo tapa-kevitra anakaty. Nazahoako ny anazy aho olona niaraka bisy avy miasa tamin'ny voalohany manavo be voamy be mangovotra be mihitsy dia mafanafana dia tsy mahazo aina izany dia maraina amin'iny izay niarina nandeha tany amin'ny bosy dia navidididy be mbola tsy mipoitra aloha izy fa navidididy be fotsiny après mibiny amin'izay nanomboka vontsina raika aloha dia mikokovoka dia lasa ohatra le paraso masaka reny mipoziny fotsifotsy ny lohany dia menamena ny vatany. Ohatran'ny manokana zao tsy mangididy fa le mipotra dia mandehanana dia iny isaka nankivy kely anao hoe ahoana moa le izy koa ela kely vao maina fa tsy vitana hoe efa tsy andro sy telo andro. Zaraka ny tazomile taty satria tsy ho sitrana mihitsy le izy raha menahena any an-trano ianao dia lasy vavy voan'le izy daholo. Tena misy le aretina ary tena maro ny olona taminay ato amin'izao. Misy tena grave be. Tandremo fa tena enjana be le izy ary makamo be le aretina tena nanjeraka be taorian'ny patekoty zao mirongatra be ny ao ariana vaitsisy rehefa avy eo mbola tsy fantatra hoe ahoana satria zao tsy tsahatra misy olona midina ao ambany ao voatazonao ary betsaka. Raha ny taremarika mananika ny 7,703 ny tranga ayahina nanomboka ny 12 Desambra 2022 hatramin'ny omaly 7,7 amin'ireo tranga voamarina.
Raika amby roapolo sy fitonjato sy arivo ireo fasitrana ary 740 no namony ainy raha nitafitra. Lafo vao afatanteraka kosa nanao fitokonana lanja sora-baventy nanoloana ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tetsy Ambohida. Ireo mpianatra ompitsabo mpanampy ny voaka tamin'ny taona 420 avy amin'ny sekoly fianarana mpitsabo mpanampy na ny IFRP no ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny fandraisana mpiasam-panjakana no anton'izao fitokonana izao. Raha ny fanazavan'izy ireo avy any amin'ny faritra ny ankamaroan'izy ireo saingy no ny olana efa maharary loatra dia tonga eto Antananarivo nalona ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nanao ny fitakina manoloana izay fitakina mpiasam-panjakana izay. Rindra tsara ny aritanjona no hitaterana ny antsipriana izay vaovao izay. Manodidina ny 7,000 ireo mpianatra navoaka tao amin'ny ivitoeram-pampianarana sy fikarohana momba ny fahasalamana na ny IFIRP nandritra ny taona 120 220 320 ary 420 miandry ny fandraisana azy ireo mpiasam-panjakana ireo mpianatra anarivon'ireo araka ny fitaraina nambaran'ireo voakasika. Nilaza ireto mpitsabo mpanampy sy mpampivelona voanivoaka fa tokony irosona ny fidiran'izy ireo amin'ny sehatry ny asa izay mifanaraka amin'ny fianarana vitany. Izany no antony fitokonana mba iroson'ny ministera amin'ny recrutement raha ny fanazavana. 700 amin'ny 2025 dia 500 amin'ny 2026 isorana manoko aloha zany fa satria efa nivoaka le avidy recrutement na ny 300 zany na 500 zany nivoaka vadeo le 500 fa zavatra takina fotsiny le izy aloha mitavozavoza be tamin'ny février nivoany mois de mars nivoany avidy recrutement ny 300 tsy mbola nivoaka izy hatramin'izao hoe nahazo décision reo efa listé reo ohatra zay koa zany 500 androany izy nivoaka dia miny zay fa tena dia amin'ny janvier angamba ny voivoaka dia zay no atony itokonana eto satria maharary zahay efa 5 taona sommaire amin'izay fotoana zay tsisy zavatra mazava misy ny mandeha ato amin'ny ministère ny santé fa ataon'zareo manjavonjavona foana le izy rehefa mitaky zahay dia miresaka foana efa tonga any amin'ny ministère misy amin'ny ministre ny santé misy no miresaka nefa koa tsisy zavatra manjary fa ampitanana poakaty foana no azonay dia zay mahatonga anay hoe aleo anay mitaky anay satria zonay le izy lasa fampandrina betra fotsiny hoanay sortant ny firpa ny zavatra misy ato amin'ny fizarana poste budgétaire mbola tsy mahampy anay koa nefa le izy nefa zay efa vitsikely na sortant 2021 manokana efa 500 latsaka dia amin'izay fotoana zay nefa koa voakely ihany namena nefa lazaina fa prioritaire ny firpa. Maro amin'ireo mpianatra no mbola tsy tafiditra amin'ny asa ka voatery mitady asa ivelan'ny sehatra ny anarany toy ny fanaovana casse-point mba ahafahana mivelona amin'ny fiainany andavanandro. Niteraka fahasahiranana ho an'ireo tanora efa nandany taona maro ny anarana sy ny omanana ao amin'ny fanompoana ny vahoaka eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny tsy fandraisana azy ireo ho iatrany ny fanamafisana. Misy poste budgétaire zay efa navoaka ny fanjakana amin'ny ministère de santé izy zany poste budgétaire tamin'ny l'année 2025 dia tamin'ny mois de février teo le izy navoaka an'zareo nefa jusqu'am'izao mbola lista fotsiny nivoaka fa mbola tsy hitany décision momba an'le izy dia eto zahay tonga eto io ary zay tonga eto tsy mipoditsony raha ohatra tsy mahazo vokatra hazo tsapain-tanana raha mbola lista ohatra ny foana ny avoaka an'ireo avato ministère de santé dia tsy mampiamotra zay tsy maintsy mitaky ny journée io journée le izy fa tsy hoe kory hoe fangatahana dia zay dia magname fepotogna tsy maintsy avoaka an'zareo le poste budgétaire 300 amin'ny fin mois de juillet dia manaraka an'izay koa misy zay efa nataon'ireo tamin'ny maly tamin'ny alina fanaboana ny poste budgétaire 500 zay hitanefa tena hoe manao ankilabao zay sortant ny firpa satria ny infirmier généraliste 127 navoaka an'ireo dia ny sage-femme 136 dia oezaoeza reo namanay zay manana spécialisation amin'ny ergothérapie kinésithérapie ao mbola misy ny anesthésiste zay mbola tsy voaray ny laboratoire ny technicien orthopédie ny TAO zany mbola ao jiaby dia atao hoe aiza reny namanay reny satria efa tsisy poste tsony ny eo lany 300 iny dia zay zany mahatonga ny tonga eto io tena tsy faly zahay ary mahatsapa malahelo fa ataony ministère ankilabao ny sortant ifirpa ary ny sortant ny firpa to dia nampanaovy ny fanjakana lettre d'engagement décennal zay tsy maintsy miasa amin'ny fanjakana mandritra ny folo taona. Manoloana izany dia manome fepotona hatramin'ny faran'ny volana jolay izao ho an'ny ministera ireto mpianatra ho mpitsabo mpanampy avy amin'ny ifirpa ireto mba amoahana ny poste budgétaire misy 700
tsy nahitana tompona andraikitra moa nandray azy ireo nandritra ny fitokorana na de niezaka nitady tompona andraikitra manoloana ity olana ity aza izay mpanao gazety ko andrasana arak'izany ny toyny. Tontolo ny fanabeazana kosa indray ambany ny vokatra tamin'ny fanadinana CEPE katolika halatsaky ny 500 ny tany fahafahana raha ny tombana nataon'ny Didek tamin'ny ity androany ity rehefa nivoaka kosa nefa ny valin'ny fanadinam-panjakana CEPE dia niotra ny 520 ny tany fahombiazana tsara kokoa ny vokatra tamin'ny BPC katolika raha ny fanazavana atrandy. Nanomboka androany moa ny baccalauréat katolika raha ny fanazavana noentin'izy ireo mampiavaka ny fanadinana katolika amin'ny fanadinam-panjakana ny fisian'ny taranja religion sy ny eva na ny fanabeazana mitisy mibea raha ny fanazavana atrandy. Fanadadiny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarisindratsarin'ny Mathieu Prince no hitondrana izay aminao. Tsy afa-misaraka amin'ny fiainana andavanandro tsony ny teknôlôjia amin'izao fotoan'izao miteraka fanampy vaovao eo amin'ny sehatra ny fanabeazana ny ankizy sy ny tanora izany indrindra eo amin'ny fampiasana finday sy ny tambazotra sosialy. Vokany manamafy ny fanohanana ireo ray aman-dreny ny éducation à la vie et à l'amour Eva Parent fandaharana asa fanofanana tarihan'ny mpanabe manana traikefa eo anivon'ny sekoly sy ny fiangonana katolika. Any an-tsekoly Eva io Eva scolaire zany de fa misy any. Ny Eva Parent isataona de obligation mihitsy io tsy maintsy atao amin'ny sekoly anankiray fanabeazana ny ray aman-dreny. Ary anatin'ny thème anatin'izay fanabeazana ny ray aman-dreny zay misy idirany hoe ahoana fitezana ny ankizy indrindra misy ny eo ny IA eo ny serasera sy ny télévision ny informatique rehetra zay mety nanefy be ny manontolo tena misy tokoa ny fanabeazana andreo. De ny katolika zany misy le Eva Parent de tena atao tsy misy hoe école des parents tsy zay fa Eva Parent éducation à la vie et à l'amour ho an'ny resaka ray aman-dreny. De io zany tena takinay ary mbola amparako etona fa ho an'ny sekoly zay mbola tsy manao an'ireny zany ny katolika tena manary maha-katolika azy zany. Fa ny sekoly katolika ray manontolo zany indrindra diocèse n'Antananarivo de tena misy an'izay hoe Eva Parent zay de efa misy olona mihitsy no fanina manokana makasika ny Eva Parent mahampanao an'io eto amin'ny diocèse. Mampiatra ny fanofanana ny ankamaroan'ny sekoly katolika farafakely ny indroa isan-taona. Lohahevitra maro no resahana mandritra izany toy ny fampiasana finday ampahamendrehana, ny fanamafisana, ny fifandraisana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ary ny fomba firesahana amin'ny ankizy sy ny tanora momba ny fananahana sy ny fahasalamana ara-pananahana. Mitovy mantsy ny toetran'ny ankizy sy ny tanora any an-tsekoly raha ny fanazavana. Ny mahasamihafa ny sekoly katolika kosa dia ny fanamafisana fitsipifehezana sy ny fanabeazana mifototra amin'ny soatoavy ny finoana. Misy olona zany eo amin'ny 10 eo farafaratsa zany sekoly anankiray responsable mampiatra ny discipline hatrany pédagogie zay zany nefa apetraka zany le dingan'izay fa ny adalan'ny ankizy ohatra ny adalan'ny ankizy ray manontolo misy ny ohatra ny hoe any amin'ny klasy collège niveau collégiany niveau lycéany de misy ny fampitaritarika midoroka ahitana an'izany misy sekoly ahitana an'izany fa tsy hoe refa sekoly katolika de tena tsisy an'izany non ny adalan'ny ankizy zany ka iny zany miankina be any amin'le ray aman-dreny any foana zany ohatra hoe mifokaronono le ray aman-dreny ohatra ny fiarahamonina misy anazy de mazava azy tafitany amin'le zazy de misy an'izany ny ankizy reny zany tsy azo lavina mihitsy reny fa reny ny siny le discipline mafy eo amin'le sekoly io koa moa arakaraka ny siny discipline ny lasa mahatonga ny ankizy lasa manonao foana ndrenay fa tsy azo hoe nefa tsy maintsy misy an'izany ary mamino fa mahatonga ny ray aman-dreny mampianatra zany eo amin'ny sekoly katolika hatreto aloha de no fisiny discipline tena hoe mipetraka tsara. Ankoatra izay nanomboka androany ary aritra 5 andro ny fanadinana baccalauréat katolika ho an'ireo sisko miisa 10 sidirenina miisa 3 dia Analamanga, Itasy ary Vakinakaratra izay mandrafitra ny diocèse n'Antananarivo. Miisa 7,775 alina ireo mpiadina miparitaka amin'ny fitoeram-panadinana eny anivon'ny distrika raha any amin'ny vikaria episkopal kosa nanaovana ny fitsarana an-taratasy mpanadinana. Ny 5577 eo ny mpianatra katolika manala baka amin'ity taona ity de 3147 ny série A de misy ny A sy ny série A de A1 de A2 de misy ny série C eo amin'ny 481 eo ary ny série D 1949 zay mamay an'izay hoe 5577 zany zany hoe 6000 latsaka kely eo zany ny mpanala fanadinana baka katolika
ny emploi du temps moa de mitovy amin'ny emploi du temps ny baka manjakana ihany fa miampy kely fotsiny satria mifarana ny azoma tsy mifaninana amin'ny fanjakana ny sekoly katolika fantanjona dia ny ampiakatra trany ny faripahaizan'ny mpianatra sy anome fanabeazana feno mampivelatra ny saina sy ny soatoavina hoy ny fanamariana fa nisy nikasa anavaka atao amin'ny trano fonena ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara atao Maheva-tanàna ny alady maraina be tokony tamin'ny ray ora-tany hoany na tsikatra fihetsika mampia ihany tena ny kanampandrea avy hatrany ny mpitandron'ny filaminana tonga aingana tena toerana ny mpitandron'ny filaminana ary nandositra ireo olona ahina raha vao natsikatra izany ny antsipriana izay tateriny Ando Miaratina sary sy ndratsary ny mbola avatsara misy olana ireo endrika tsy fandripalemana miatra amin'ireo olona manana toetena varira taoriana ireo tranga mampivaranontsana toy ny fakanankely sy fanampandoa niatra tamin'ireo zaza varira tato anatin'ny andro maromaro zao nisy nikasa nafika ny trano fonena ny filohan'ny fikambanana albinos Madagasikara omaly fomba hafa nataon'ireo jola nampiasa vehivavy mila vonjy teo ambaravarana mba ho voana ny antso mpitandro ny filaminana avy hatrany ny tena ny manoloana io tranga mampiaya io ka vaky nandositra ireo aiainy raha vao natsikaritra ny fisiana ireo mpitandro ny filaminana mampitombo ny aiay ity tranga ity ho ny fanazavana manoloana ny fahafantarany olona fa tany antoerana ny tenany misy andian'olona maromaro izay nikasa hiditra keriny ary izy moheno manodidina amin'ny tranonay miezaka nitady fomba ny hidirana tatantrano reo dia ny fomba voalohany izay nataonjareo dia misy vehivavy anankiray no talaovany miantso hoe mba ngavy hamohany zareo mamantatra moa ny feo tsy fantako mihitsy ny feon'ilay olona feo vahiny amiko ary za miteny izy moa ianao izy tsy mamaly fa mangataka fotsiny voana nanoloana an'izay dia efa nanomboka ny ahaiahy fa natan'izay fiahiahin'izay dia efa niantso ny teo anivon'ny gendarmerie dia misaorana an'zareo fa haingana ny fatongavana dia vonaheno an'ilay ziro afara zareo dia niezaka tonga dia nitsoka fitaintainana lava ny olona manana toetena varira eto Madagasikara ary magaga anatin'ilay izy ny tenako izay vo tsy ampy adiny enina natongavako tao mitokantramiko tatena vatanàna efa informé zany ny olona dia mahafantatra ny fisiko fa eto misy tompona ndraikitra ambony miaro an'ireo olona mpanao herisetra amin'ny olona manana toetena varira ho ny fanamarian'ny filohan'ny fikambanana mba tsy voan'ny tena marina momba ny fakanankerin'ny ireo zaza roa no tapandota ho mampikony sy Marosakoa distrika ny Marovoay mazava zao satria zahay dia miady sy mitolona trano manoloana andreo famoahana ny marina hoe izy any ao ambadiko zao dikan'izay fa misy olona ambony ary tompona ndraikitra ambony miaro andreo olondreo ary tsy voa marina ny tanjondreo olondreo efa namoaka ny anaran'ilay solombavambahoaka voafito tao mampikony tamin'ilay raha tapadoa ao mampikony izay fantatsika tsara fa nizandra ndratapo aminy dia anisan'ilay gadra nafindra ao Maheva-tanàna zany zavatra rehetra zany misy ifandraisana ary efa hoatoato anatin'ny famitorana dia hivoaka fa hisy fifampitohizana ny tranga tany mampikony sy tranga tany Marosakoa ny Marovoay zany rehetra zany dia azo lazay azo eritseretina fa misy zavatra ngeza be mifamatotra sy mifaningotra manoloana ny raharaha fon'olona varira tao mampikony miantso ny fandraisana ndraikitra entitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana ny filohan'ny fikambanana albinos ary manao antso avy amin'ny vahoaka sy ny tompona ndraikitra hifanometanana amin'ny fiarovana ny olona varira amingorana ny tsy fandripalemana miatra amin'izy ireo tsy tokony avela ho irery ny olona varira manoloana ny fandrahonana sy herisetra mety atra aminy ho iatrany ny fikambanana ny fepetra dia fifampiresahana amin'ny tompona ndraikitra ny fitandrona ny filaminana amin'ny fiarovana ny akaiky ny vady aman-dranaka aloha ary antanana sitomana mpiray-tandrazana mila ny fanampiana reo zay manoloana an'ireo zavatra satria tsy molo zao avy atrehan'izao andrasana ny fanadiadiana ataon'ny tompona ndraikitra ahafantarana tena antony sy ireo olona atao ambadika ity fanafiana ity fa ambony ny ambana amin'ny mety siny ny fiparitahany solika an-dranomasina eto amin'ny fari-dranomasiny Madagasikara no ny amaroan'ireo sampitatra solika mandalo ao amin'ny lakan-dranony Mozambika raha ny tarehimarika tombanana mahatratra hatrany amin'ny 700 tapitrisa taona isan-taona ny solika mandalo ao amin'ny lakan-drano io ary eo anelanelan'ny 4,000 ka hatramin'ny 5,000 ireo sambo mivezivezy ao isan-taona eo anatrian'izany mijoro ny organe de lutte contre l'événement de pollution marine pour les hydrocarbures en mer na ny OLEP sampandrara eo anivon'ny ministera tontolo iainana misa manokana ny fisoroana sy ny fandraisana ndraikitra manoloana ny fandotona an-dranomasina vokatry ny solika
manana ratsa mangaika folo miparitaka amin'ireo faritra stratégique manerana any Madagasikara ny OLEP amin'izao fotoana izao raha ny fantatra ka samy efa manana ny fitaovana ilaina hiatra ny tranga fandotona ranomasina avokoa izy ireo. Nampahafantariny izany nandritra ny fanamariana ny andro manderan-tany ho an'ny tontolo iainana, ny andro iraisam-pirenena ho an'ny karazan-java-manan'aina ary ny andro manderan-tany hiadina amin'ny fiangazanana ny haintany atao morondava. Nisy ny fanehoana ireo fitaovana entina miatrika ny mety ho fisian'ny fandotona an-dranomasina izay nataony OLEP nandritra izany sy ny fampiarana maneho ny fomba iarovana ny vokadratsiny izany amin'ny alaonko izay anisan'ny mampiavaka manokana ny faritry Menabe. Fa efa ela ny mpanolontsaina ny tanànany Morarano Gara no nametraka fitoriana mikasika ny fitantanana tsy mety nataony ben'ny tanàna ao amin'ity commune ity. Hatreto mbola tsy nisy valiny ary tsy nisy fiakarana fitsarana mahakasika ny raharaha. Manao antso araka izany ireo mponina any an-toerana mba hijery akaiky ny raharaha ary indrindra ny anajanonana ny fitantanana izay tsy mety ao amin'ity commune ity. Narcisy Karazafy sy Mathieu Prince no mitondra ny antsipriana izay. Nametraka taratasy fitarainana ho an'ny tale fitarainana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ny mpanolontsaina teo aloha atao Morarano Gara. Ao anatin'izany no angatahany andraisan'ny fanjakana fepetra sy anafangainana ny fisotron-drà rampitsarana mahakasika ny ben'ny tanàna ny Morarano Gara. Araka ny voalazan'ireo mpitory, efa nisy fitoriana napetraka tany amin'ny Bionko tamin'ny taona 2024 no ny AIA momba ny fanodikodinam-bola mpanjakana, ny fanararota-pahefana ary ny fanomezana tombon-daha manokana ho an'ny olombitsy nambara fahefanandalo-dingana maro teny anivon'ny fitsarana an-draharaha saingy mbola tsy nisy fanapahan-kevitra niraisina hatramin'izao. Ireo mpitondra rehetrarehetra dia mbola tantarana velany président teo aloha daholo ireo rehetrarehetra ireo. Zay aloha no tena olana voalohany. Dia ny fananantany moa arakarak'izay ireo misoratra fa fitondrana mihitsy ary ratsy tantana fitantanana teto amin'ny commune Morarano Gara satria efa nisy vola maromaro ihany namen'ny société Ambato teto tsy hitanay izay marina tanazy. Avy eo ilay zavatra tsy niainga tany amin'ny vinavina ny vahoaka fa rehefa tena poritra dia lasa nanajorojoro zavatra tsy nilainay fotsiny ilay izy. Anisan'ny zavatra tegna tsy mety aminay vahoaka anivon'ny commune Morarano Gara dia ny tsy fipetrahan'le maire amin'ny toerana intsony satria efa telo taona mandaha zany zay teo tsy hita izay tegna voka-tsoa sy tombontsoa azony voaka taminy. Dia raha fihezina zany zay dia nitakina dia ny hoe miala tanteraka ny maire anay ao anivon'ny commune Morarano Gara io. Tsy nahazo fampafantarana ara-potoana momba ny fivoaran-draharaha ireo mpitory raha ny fanazavana ihany maneho ny ahiahiny izy ireo fa misy fahatarany raharaha ka mangataka ny andraisan'ny tompon'andraikitra fepetra mifanaraka amin'ny lalàna. Miantso ny fahefana mahefa araka izany ireo mpitory izay tarihan-drazafy son rivinala mba hijery akaiky ity raharaha ity sy handray fanapahan-kevitra aingana araka ny lalàna velona ho fiarovana ny tombotsoa am-bahoaka. Lahara-pahamehana aminay KMT zany dia ny fanavaozana ny zavatra rehetrarehetra izay tsy ara-dalàna tsy manaraka ny tokony ho izy ary mba ahafahana miaino ny fitarainana maro eo anivon'ny commune izay tokony hisy fijerena akaiky satria maromaro ny fitarainana izay efa napetraka any amin'ny ministeran'ny atany, any amin'ny présidence sy ny sisa mahakasika ny fitantanana tsy ara-dalàna eto anivon'ny commune. Ohatra fotsiny ny ristourna, ny tany izay alaina tsy ara-dalàna izay anananay profo mazava matoa izay afaka miteny an'izany satria nangoninay ny hevitry ny olona rehetrarehetra amin'ny mahakomity miaro ny tolonanay. Fitarainana sy fanambarana ary antso amin'ny tokony hanafainganana ny fitsarana no natao. Anjaran'ny fitsarana sy ny tompon'andraikitra mahefa kosa no mamaritra ny marina sy mandray fanapahan-kevitra momba ity raharaha ity. Vaovao avy eo anivon'ny commune Antananarivo Renivohitra kosa indray dia miroso amin'ny fampiarana sazy ny commune Antananarivo Renivohitra taorian'ny fanadiovana fahobe arak'izay voafaritry ny sy voalaza ny ao amin'ny CMAS na ny code municipal d'hygiène raha ny fampafantarana ny voaka tamin'ity androany ity. Miantra amin'ireo izay tratra manaro fako mivaingana amany diky briky tavoangy ary vy ao anatin'ny fanarim-pako ny sazy 5,000 ariary miampy famerenana ny fahadiovan'ny toerana sy ny manodidina azy.
tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny fanariana fako sidiky ary rano maloto eny amin'ny sisin-dalana sy any anatin'ny lakandrano. Fa notanteraina ny sabotsy lasa teo ny fitrotrona ambavaka ireo tompona ndraiky mpanjakana telo avy amin'ny antoko-tiky Madagasikara nivoaka tao amin'ny boriboritany fahaenina. Eo ny lehibe ny boriboritany ny solombavam-bahoaka ary ny ministry ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no fihaonana voalohany nataon'izy ireo tamin'ny mpikatroka Tima sy ny vahoaka n'Ambohimanarina taoriny andraikitra vaovao izay nosahan'izy ireo ny antsiprian'izay eo amin'ny rindran-tsariny niaro tanjona. Sehatra iray lehibe amin'ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka eny fotony no tanjona tamin'ity fihaonana ity raha ny fanazavana amin'ny fitantanana firenena indrindra amin'ny sehatra ifotony. Zava-dehibe ny fisian'ny fampiresahana mivantana ahafany tompona andraikitra mahafantatra ny tena zava-misy iainan'ny mponiny. Tsy voafetra amin'ny tatitra sy ny antota-taratasy andry ny fahafantarana ny olana fa tonga mivantana amin'ny alalan'ny feon'ny vahoaka ho ihany ny fanazavana. Ambohimanarina mirahina, Ambohimanarina vonona ny androso, Ambohimanarina ao anatin'ny fanavaozana. Misaotra nreto vahoaka marobe reto izay miaraka aminay telo mirala ao anatin'ny atao hoe fanavaozana ao anatin'ny antoko-Tima satria amin'ny ankapobeny dia olona veterantsika avokoa ny tompona andraikitra eto amin'ny fokotany. Izany hoe raha olona tompona andraikitra eto amintsika amin'ny fokotany dia tsy salasalana ny fampandrosoana ety Ambohimanarina. Vonona ny fampitatana mpitondra, vonona ny tondra fampandrosoana satria manana ny vahoaka endry any Ambohimanarina. 12 taona mahery no niaina tao anatin'ny fanoherana ny teo anivony antoko-Tima. Dingana lehibe anehoana ny fahaiza-manao ny andraikitra napetraka sy ny farahana miroso amin'ny fitondrana fanavaozana hoy ny ministry ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa. Fanambogoavana ny anomezana lycée teknika ho an'Ambohimanarina izay hovitaina be ny tsianasa dia nanapa-kevitra moa zany ny tenanay salamy any amin'ny faritra sasany any izay tsy ampy izay fanofanana arakasa dia Antananarivo renivohitra eto anisan'ny district lehibe nefa tsisy izany hoe fampifanana izany na sorte de formation dia professionnel na lycée technique nefa mendrika an'izany. Ity tanàna Ambohimanarina dia fala eto no lalaza fa ho asina izay lycée technique izay sy centre de formation dia professionnel izay miopana amin'ny fanofanana arakasa ary miopana amin'ny hoe zavatra misy eto Ambohimanarina sy ny filana sy zavatra izay etaetan'ny tanora izay hoe mifanaraka amin'ny filan'ny asa zany no asiana era eto Ambohimanarina ka amin'ity taona zany dia mitsangana hanomboka izany diafodrafitrasa na lycée technique zany na centre de formation dia professionnel. Ohatra izay koa ny amin'ny faritra maro izay efa maro ny faritra nanombohana an'izay sy hanombohana izay lycée technique sy centre de formation dia professionnel izay tsy ampy eto Madagasikara. Izay no nahatonga antsika mbola sahirana hatramin'izay satria tsy ampy ireo établissement ireo tsy ampy zany fanofanana izany satria raha ampy zany ka misy ireo fitaovana maro samihafa dia minoa ianareo fa dia vao mety asa ny tanora dia mamokarintsika dia mandroso ny firenentsika. Tia andraikitry ny mpitondra sy nomena fahefana ihany ny asa fampandrosoana fa mitaky fiarahamentana amin'ny vahoaka eny fotony hoy ny lehibe ny boriboritany. Mariky ny firaisakina sy mifankatiavana ny fampandrosoana dia miara-mihotratrany amin'izany hoe firaisan-tsay izany ny Ambohimanarina eto amin'ity boriboritany fahaenina ity fa dia fanehoana firaisakina izay mitambatra vato izay misaraka fasika miseho izany firaisakina izany eto Ambohimanarina io dia fampiarahana amin'ireo rahalahy ny ministra ny député docteur Miasoa ny makasitraka indrindra amin'ny fiarahamentana eto. Vahoaka maro no tonga niatrika ity fotoana izay nitondrana ambavaka ihany koa ireo tompona andraikitra ara-panjakana ireto ho tombotsoana Ambohimanarina sy ny firenena. Nofaranana tamin'ny nofokena amin'ny tampihavanana moa ny fotoana ka omby roa mifaha no natao sakafo ho an'ireto vahoaka niatrika ny fotoana. Vaovao ho an'ny district-n'Anjozorobe kosa isy nitetika asa fampandrosoana ho tanterahina ao Anjozorobe. Isan'izany ny fanavaozana fotodrafitrasa sy ny fanamboaran-dalana hoy ny Fatranalamanga izay ray asa amin'ireo commune 7 mandrafitra ny district-n'Anjozorobe. Mitohy tao Anjozorobe moa ny hetsika Analamanga amin'ny fety no karakarain'ny fatra Analamanga ho fanamariana ny 19 taona ny verena ny fahaleovantena ny Madagasikara.
Nakafiziny vahoaka ny fampisehoana mamaim-poana sy ireo hetsika ara-kolotsaina ary ara-panatanjahantena nandritra ny fankalazana nofaranana tamin'ny afomanga sy ny fizarana arendrina miloko sainam-pirenena ho an'ireo ankizy ny lanonana izay nampiray ny mponina tao Anjozorobe. Lafomba vao afatanteraka kosa indray miandamambavy ireo tanora miditra amin'ny trano fikotranana ankoatran'ny fanabokonana ozatra dia azo ifananana ny taranja amantarana ny fetratratra sy ny zakany vatana. Narcisse Karazafy sy Mathieu Princy no mitatitra ny antsipriany izay. Miamroborobo hatrany eto Madagasikara ny kolotsain'ny fanatanjahantena sy ny fikoloana vatana. Miamaro ireo tanora lahy sy vavy mankafy miditra amin'ny toeram-panazarantena na salle de sport ireny. Tsy ho an'ny fanabokoana nozatra ihany, fa koa entina manala ny rarin-tsaina, mampitombo ny fahasalamana ary manatsara ny toe-batana sy ny toe-tsaina. Ho fanamafisana izany firoborobon'izany sehatra izany dia isy ny compétition de circuit training izay hanangonana atleta miisa 700 avy amin'ny lafivalon'ny nosy. Natao ho an'ny olona rehetra izy na miditra sala na tsy. Dia le hoe ny olona rehetrarehetra tato aty lasa tia manao an'izay sport izay satria mba tia hiala amin'ny zavatra mahazatra andavanandro. Dia any anatin'ny sport nefa ny sport sady mahasalama no ahitana vokatra ihany koa. No manala ny stress rehetrarehetra izay mety mandalo eo amin'ny olona tsirairay dia aleon'ny olona kokoa mirona anatin'ilay sport zany amin'izao fotoana. Ankoatra ny fifaninanana dia tanjona lehibe amin'ny tietsika ity ny ampiroboroboana ny circuit training eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanomezana lanja ny dépassement en soi, ny fifampizarana traikefa ary ny fanamafisana ny firaisan-kina ny mpanao fanatanjahantena. Maresaka avy any ivelany tapaka ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Frantsa sy Burkina Faso raha ny fanambarana nataon'ny fitondrana miaramila Burkinabe tarihin'ny kapteny Ibrahim Traoré ny zoma 24 ny volana Jona lasa teo. Sakana amin'ny fampandrosoana sy ny tombontsoa ho an'ny vahoaka any Burkina Faso ny fandraisan'izy ireo amin'ny firenena frantsay raha ny diplomasia noresaina ka isan'izao fanapahan-kevitra izao raha ny fanambarana. Ny antsipriany izay. Namoaka fanambarana ofisialy ny fitondra miaramila au Burkina Faso fa tapitra hatreo ny fifandraisany ara-diplomatika amin'ny Frantsa. Tsy voahaja intsony ny foto-kevitra iorenan'ny fiara-miasa amin'ny Burkina Faso sy Frantsa. Anisan'izany ny fifanajana sy ny fifampitokisana indrindra fa ny tsy fitsabahana amin'ny raharaha anatiny raha ny fanazavana. Voapanga ho manohitra ny tombotsoan'ny Burkina Faso ny fiara-miasa amin'ny Frantsa araka ny fanambarana ofisialy nataon'ny gouvernement Burkina Faso ny zoma 24 Jona lasa teo. Voapanga ho nitahizy ny ambition néocoloniale sy manao hetsika fanentanana kalamanjana amin'ny alalan'ny fanohanana ireo tambazotra mpanakorotana sy ireo mpampiororo any Burkina Faso i Frantsa raha ny tranga misy any toerana. Hatramin'ny volana Jona 2022 nandraisany miaramila ny fahefana an-toerana no efa narisarisa ny fifandraisan'ny firenena rotonta. Tsy manana maso ivony an-toerana intsony i Frantsa. Norohan'ny fanjakana Burkinabe ireo gazety frantsay toy ny RFI, Le Monde, no tapany Frantsa ihany koa ny fanampiny sy ny fanomezana viza ho an'ireo mpianatra andrato fianarana any aminy. Milaza fa firenena manana fifantoanany mitanjona ho tombotsoan'ny vahoaka ny fanjakana Burkinabe taorian'ny kapteny Ibrahim Traoré ny fanazavana ka izao nanapaka tanteraka ny fifandraisany mivantana amin'ny Frantsa izao. Fa olona 350 no namoiny any vokatry ny hafanana be tao Eropa nanomboka ny 420 ny volana Jona lasa teo ka mandrak'ity androany ity araka ny nambarany vondrona iraisam-pirenena misana ny fahasalamana na ny OMS izany. Mihoatra ny 520 taona ny 520 sanjaton'ireo olona namoiny any ireo raha ny voarakitra hatrany. Vokatry izany voarara ny fisotroana zava-pisotro misy alcool eny amin'ny toerana ho an'ny daholobe tamin'ny farany herinandro teo. Izany dia anamavana ny asan'ny vonjitaitra any antoerany raha ny fanazavana hatrany. Ny antsipriany izay. Nahitana fitomboana ireo olona namony any vokatry ny hafanambe tao Eropa. Nanomboka ny 24 Jona dia fa 310 ireo olona fantatra fa namony any. Araka ny fanazavana, isan'ireo faritra tena vomafy anatin'ny fanarana mena no ity hafanambe ity ny Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie ary Pays de la Loire. Ny ankamaroan'ireo niaramboina izany hoe ny 520 isanjaton'izy ireo dia zokiolona mihoatra ny 520 taona. Izany hoe ireo zokiolona no tena marefo amin'ny toetojavatra ity.
any amin'ny faritra maro any Frantsa ny ohatrany 40 degré celsius ny hafanana anka sahiran'ireo hôpitaly sy mpamonjy voiny satria nitombe ireo antsy maika. Ao Paris norarany manampahefana ny fisotroana zava-pisotro misy alcool eny amin'ireo toerana ho an'ny daholobe mandritra ny farany herinandro mba hanamaevanana ny asa vonjy-taitra. Nakatona mialo ihany koa ireo toerana malaza sy be mpitsidika toy ny Tour Eiffel, ny Louvre no ny hafanana be. Raha ny vaovao hatrany dia nahatratra 7.3 degré celsius ny maripana tany Royaume-Uni ary raha ny oatra ny 40 degré celsius kosa tany Espagne sy Allemagne. Mampiseho ireo rehetra ireo fa tena mianaka amin'ny eranan'i Europa ity hafanambe ity ary hita fa mihamafy ny fiantraikan'izany. Olona 30 tapitrisa no voalaza fa tandindondoza malohana izao hafanambe tsy misy toa azy zao. Fa mihamafy ny fifanenjanana eo amin'ny Iran sy États-Unis aorian'ny fifanafiana nataon'ny rotonta ny farany herinandro teo. Miomby ihany koa ny disadisa mahakasika ny andilan-dranomasina Hormuz ka ahina ny isy fiantraikany amin'ny fandriam-pahalemana ao Moyen-Orient izany raha ny tato-baovao hatrany. Ny Tsipriana izay. Niverina ary ahina hiamafy ny ady eo amin'ny Iran sy États-Unis taorian'ny fanafiana vaovao nataon'ny Iran tany Bahreïn sy Koweït omaly alady. Panafiana ho an'ny États-Unis taorian'ny datroka bomba nataony ny fanafiana omaly raha ny vaovao. No mamfisy ny filoha Amerikanina ny fisian'izay fanafian'izay. Nambaran'i Donald Trump tao amin'ny tambazotra antserasera fa namely toerana fitehirizana balafomanga sy drona iraniana ary toeram-pametrahana radara teny amorontsiraka ny tafika Amerikanina. Ny fanafiana samburay tao andilan'ny ranomasiny Hormuz ny sabotsy lasa teo no anisan'ny antony hamelona indray ny disadisa eo amin'ny Iran sy États-Unis araka ny fanazavany tafika Amerikanina. Etsy ankilany nanambary Iran fa andray fepetra ifehezana andilan'ny ranomasiny Hormuz no ity toerana ity manandanja amin'ny fivezivezen'ny sambo sy ny fitaterana solika maneran-tany. Nandritra izany fantatra fa anitatra ny lalan-tsambo akaiky ny Oman ao amin'ny andilan'ny ranomasiny Hormuz ny fikambanana iray sampirenena misana ny fitaterana an-dranomasina miaraka amin'ny tafika an-dranomasina Amerikanina mba namorana ny fidirana sy vivoan'ny sambo. Malonja ny toera raha izany ahina orava ny fifanarana nataon'ny États-Unis sy Iran tamin'ny tapaka ity volana ity, fifanarana natao ampihenana ny fifandonana sy ampiverina ny filaminana any Moyen-Orient. Kosa indray ary rahantsika ireo tranga hafa kely maneran-tany. 3 metatra ny savaivo ny ravin'ny voahirana antsoina hoe Victoria Amazonica ary tafakatratra ny amin'ny 10 kilao ny lanjany. Ao amban'ny raviny misy ny tsambaratelony. Manampy azy izara tsara ny lanja sy hitsingevana eo ambonin'ny rano nefa tsy miletika ny lalandravina maro, mampifampitohy sy mamorona rafitra voajanahary matanjaka hita ao aminy. Any amin'ny faritra Amazonia no ahitana ity voahirana goavambe ity. Mahavariana ny tanjany ka makatahaka ny firafy ny anjenera mba amoronana rafitra maivana nefa mafy. Afaka mitombo avy amin'ny endriky atody ho lasa olatra lehibe tanteraka ao anatin'ny 20 minitra monja ny champignon voile de mariée. Any amin'ny ala tropikaly any Azia, Afrika ary Amerika Atsimo no ahitana azy, indrindra amin'ireo toerana tsy dia misy rivotra mivezivezy. Misy akora miraikitra amin'ny loko volotsokola, maitso antsoina hoe gleba eo amin'ny satroky ny olatra izay mamoaka fofona manintona lalitra sy bibikely hafa. Rehefa manantona sy mihinana io gleba io ireo bibikely dia miraikitra amin'izy ireo ny sport ka entiny mitaritaka amin'ny toeran-kafa. Everiny patience fa mety manampy amin'ny fanaparitana bebe kokoa ny fofona manintona bibikely ny arato fotsy antsoina hoe indusium. Io fomba voajanahary io isan'ireo loharan'nim-panantenana ampiasain'ny fikarohana biométisme amin'ny famoronana vahaolana vaovao ho an'ny sehatry ny fambolena. Tapitra ny fampalalambo voatsika tompo klasy tompo vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ny teknisianina sy ny namana-panao gazety niaraka nanatontosa izao fampalalambo vao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko.